politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Ny asa ataon'ny pompier rehetra tompoa dia ambarako amin'ny fomba ofisialy eto androany fa maimaim-poana tsy misy tokony andeo carburant zany raha ohatra ka misy antso an'izay hitanay fotsiny efa nataony fampitahana dia nitombo bebe kokoa ny famonjena voina dikan'izay zany nisy tsy fitandremana avy amintsika aloha voalohany indrindra dia misy ihany koa ny atao hoe mety tsy fanarahana toromarika avy aty amin'ny voaloham-pamonjy voina satria ny voaloham-pamonjy voina dia midina eny amin'ny ivon'ny fokotany mihitsy ary manenta. Ny tombo ny asany andreketan'ny vondron'ny mpamonjy voina raha oharina tamin'ny taondasa hoy commandant Olivier Eric Ralay Vaonoro, chef de corps par des sapeurs-pompiers eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Anton'izany tsy fitandremana sy tandrevaka avy amin'ny tsirairay, tsy fanarahana toromarika avy amin'ny tompona andraikitra misahana ny vonjy aina. Ino zany raha malala ny resaka herinaratra eto amintsika. Ny resaka herinaratra ny court-circuit ino ny tena mahatonga hatrano bebe eto Antananarivo. Raha resaka dorotanety dia ny olona mifoka sigara, ny olona mety mifoka zava-mahadomelina isan-karazany izay miafina ny mpitandro filaminana, manipitsipi ny mégot eny anatin'ny ahitra. Ireny mahatonga ny dorotanety vao mety tena antony koa dia araka ilay nilazaiko teo ihany koa ny tsy azo apetraka rery ao an-trano ny ankizy. Tsy azo apetraka rery ao an-trano ny olona manana fahasembanana na ara-tsaina na ara-vata fa milalao afo ireo dia mety hahatonga antsika, mety hahatonga ny hain-trano. Misy moa ny tatitra mikasika ny asa vita nataon'ny vondrona vonjy-voina tao anatin'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity anio mba ho fampitahana ny famonjena voina tamin'ny taona lasa sy entina hanentanana ny olona hitandrina amin'ny resaka vonjy-voina. Isan'ny songadina sy nanamarika ny enim-bolana voalohany lasa teo ny famonjena voina mikasika ny loza mety iseho isan'andro secours à personne izay nahatratra 7,700. Manaraka azy ny resaka fahamaizana incendie izay nahatratra 920 ho Antananarivo renivohitra manokana dia misy 5 kazerna amperinasa amin'izao fotoana. Misy ny vidinana ifotony fanentana ataon'izy ireo ary misy mihitsy ny fananganana rafitra eny amin'ny ivon'ny fokotany ho an'ny mpamonjy voina sy ny fokotany ahafahana mandrafitra paikady analefahana ny famonjena voina eny anivon'ny fokotany eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. 2 minitra ihany toko fa nisakatsakana eny an-dalana dia mety embouteillage, mety ny fahalaviran-dalana, mety ny faratsy ny lalana, tsy fanomezan'ny olona lalana ny pompier izay entany peto meo lalana re tompoko satria ny zavatra aina nge no vonjena amin'iny. Fa eny am-potony zany zao no mila mafisina fanentanana ny olona sy ny fanaovana karazana fanofanana na zay statu premier secours raha sendra loza ao an-trano irery ianao inona ny tokony hatao. Ahoana ny fomba fiantson'ny any amin'ny fokotany rehefa misy voina eny anivon'ny fokotany tsy ianareo rehetrarehetra amin'ny fokotany miantsony mpamonjy voina miantsony 118 saturé le réseau rehefa avy eo dia milaza fa tsy mahazo mihitsy le 118 olona anankiray ao amin'ny fokotany ihany miantso misy fanamby ho an'ny enim-bolana manaraka raha ny fanazavana ny fanohizana ny fidinana ifotony fanamafisana ny fanentanana fanaovana karazana fanofanana momba ny geste de premier secours raha sendra loza. Eo ampamolavolana ny fametrahana ny kazerna fahenina ihany koa moa izy ireo ankehitriny. Mila vonoitsika ray aman-dreny ny lehibe ao an-trano ny herinaratra ny vain'ny mafy mila maty tsara dorana amin'ny éponge amin'ny rano mangatsiaka sura anao hoe maty ny afo zay ho miala tokantrano ianao. Izay zany amin'ny ankapobeny ny tena antom-pisian'ny afo eto amin'ny tanàna Antananarivo. Zaho moa zany safidian'zareo manajeran'zareo fa tsy hoe manajera fotsiny fa sady efa mpinamana zay tamin'izaho mbola kely moa zany efa fanina dia numéro an'ny nabahory raha mbola nabahory sasa tonga dia haiko party radio aho. Toy ny zavatra rehetra dia misy fiafarany koa ny baolina kitra hoy ny kapiten'ny ekipa pirenena malagasy ny baolina kitra teo aloha Abel Lanissé na Abel Lanissé Andriana Antenaina. Mivadika taranja kely mihitsy aza tsy bola zany tsy maintsy misy ny atao hoe retraite. Retraité moa zany zaho dia efa fanina ndray aho zany zao hoe miova taranja izy lokolay makany amin'ny muzika fa zany hoe tsika efa tia muzika efa ela be koa piramanina fa zany hoe zany nahay baolina mihira dia aleoko nakany amin'ny baolina efa vita moa zany miaraka amin'ny réseau de fifiady zany atao amin'ny nabahotsika amin'izao. Efa maro be hoy izy izay vita izay
ka leo mba manohy amin'ny zavatra fa mahafinaritra indray izany ho hiatrany ty mpilalon'ny FC Ludogorets Radzgar Bulgarie ity no anoanako nitarika anabaho amin'izao fiverenana izao. Dia mitoy ny hetsika, misy ny hetsika goavana izay atao eto Antananarivo ikeo, fa misy ny soirée VIP izay tsy ho ela akory nanaovana izay fa ho hitantsika eto ihany ny fandaharam-potoana. Misy ihany koa ny sehogoavana sy tokana izay manaraka an'ilay teo ho atao amin'ny toerana lehibe eto an-drenivohitra izy io.